Afa-pahasahiranana tanteraka ireo mponina aty amin'ny faritra Atsimo andrefana noho ny fisian'ity hopitaly manara-penitra eto Toliara ity. Raha oharina amin'ireo hopitaly manara-penitra rehetra manerana ny faritany, dia ity eto Mitsinjo eto Toliara ity no manana velaran-tany lehibe indrindra satria dia mahatratra 3 hektara sy 700 ara ny refiny. Ahitana fandriana miisa 20 amina efitrano 30 natokana ho an'ireo marary miditra hopitaly. Sapandrara 12 no misy ato amin'ity hopitaly manara-penitra ity. Misy ny sapandrara fikirakirana sy fanamboarana ny nify, ny fampiterahana, ny fitsaboana ny taovam-pananan'ny vehivavy, ny fitsaboana zazakely, ny sampana medisina, ny fandidiana ary ny fakana rà. Sambany kosa zao vao mba misy sapandrara fitarafana eny aty amin'ny faritany Toliara na ilay antsoina hoe imagerie médicale. Ahitana ny radio sy scanner izay tena manara-penitra tokoa ary fitaovana raitra sy ara-teknôlôjia avokoa no ampiasaina ato. Fa tsy latsaka izay ihany koa ny laboratoire izay miavaka amin'ireo hopitaly misy eto Toliara. Mamoaka avy hatrany ny valin'ny fitsiliana izay atao. Hatreto aloha dia piasa miisa 770 no efa amperinasa manodina ny hopitaly. Ho fenoina 30 anefa ny isan'ireo mpiasa ireo. Tafiditra ao anatin'izany avokoa na ny dokotera na ny mpamily. Hitato ihany koa ny sampandrarany Bianco. Izany no natao mba ahafahana manara-maso akaiky ny kolikoly sy ny tsolotra eo amin'ny fanatanterahana ny asa fitsaboana.